Utukachanusu Anjakani vavaka Utukachanusu Fafitinu ravaka Tsufiranu lerirai Bairai majakizai Yaradi uduri niuvasanachi miaina ao anatin'ny fatanorana loha hevitra manokana ary tena anisan'ny sarobidy koa ty anankiray ity ka anolorana ny arahaba sy firarintsoantsika mba hahatonga antsika aka toerana tsara iaina tsara ary andinika tsara ny amin'ny fiainana indrindra ny fiainam-patanorantsika ho an'ireo zanantsika itsika ray aman-dreny anaraka tsara ihany koa ny amin'ny toe-javatra rehetra iara-nondrika ny lohantsika hivavakintsika indray alohan'ny anombona ny famelabelarana ray masina ny an-danitro mitenena indray aminay tsiraray avy fa miaino anao izahay misaotra tompo amen mpitoroteny toko 12 ka ny andininy voalohany tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fatanoranao dia ny tsy mbola tonga ny andro mahaory sy ny taona anaovanao hoe tsy sitrako izao tsy sitrako izao ry tanora malala ray aman-dreny malala loha hevitra manandanja zany loha hevitra izany la antitra Solomona ary manasa an'ireo tanora izy mba hiaina tahaka ny antitra ny toetoetry ny olona antitra dia ny miaina ao anatin'ny lasa mitanitsa ny fahatsiarovana tamin'ny andro ny taloha fony zay mbola tanora mavesatra ny lasa mampatahotra ny ankehitriny ary mampanano ho avy sy ny sisa sy ny sisa mba haka n'izay toerana izay manasa ny tanora ary ny mpitoroteny mba hifaly tsy ataotao fahatany anefa le fifaliana satria ny zavatra rehetra dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na ny soa na ny ratsy mpitoroteny toko 12 ka ny andininy 14 ahoana ary ny fomba fiainana tsara ny fahatanorana tsara ny sakafo kanefa tandremony tsy fahalevonan-kanina amin'ny sakafo be loatra tsara ny mandeha mafy raha mitondra fiara na mitondra moto skotera sy ny isan-karazany kanefa tandremo tsara fa feno lavaka sy mety misy vato na mety misy sakatsakana na misy fiolana mampatahotra ny lalana rehetra zay andehananao mety tsara ihany koa ny mifaly kanefa tandremo fa hoentina amin'ny fitsarana zany zavatra rehetra zay ataontsika izany tsy misy ny fianakaviana tonga lafatra samy manana ny tantarany avy ny fianakaviana mba tsy lazana hoe samy be tantara fa na manao ahoana na manao ahoana ny fianakavianao dia toerana hamolavolananao izany ka reto misy sokadiny zavatra anankiroa mba azahoantsika mahafantatra tsara ny amin'le hoe ahoana ny fomba fiainana tsara ny amin'ny fahatanorana raha ohatra ka mikenakena loatra mamelanao amin'izay tsy mety rehetra manao anao libre ao anatin'ny tokantranonao ny ray aman-dreninao tanora malala ka mahatonga anao mety ho ianta ao anatin'izany ray aman-dreny ka iantehitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra midongo mandrakariva amin'ny zavatra rehetra tadidio tsara fa ho arinao andeha irery ianao sarotro fiainan'io ka ahatonga anao rehefa lehibe hiatrika ny fiainana zay tsy mitsitsy anao ka dia aoka hevitra mandrakariva raha mifanohitra amin'izay indray ka ao anatin'ny tokantrano zay be gidragidraka bedibedy ady lava fisarapanambadiana fisaonana zavatra mampahory mandrakariva ny ao anatin'ny tokantranonao dia izao tandremo tsara aza mikomy ao anatin'ny tokantrano tandremo tsara ilazanao ny tenanao hoe ilazao ny tenanao hoe niezaka dia mamolavola ny toetra mamolavola toetra io manamboatra io manomana anao ny amin'ny fiainanao aoriana io ary aoka zay no banjinina
ka azonao ampiasaina ny ohatrany amin'izay tianao aorina ao arianao de andao hiatrika mandrakariva na mitoejavatra manahoana na mitoejavatra manahoana mifidy namana zay ny loha hevitra manaraka ny fifidianana namana fahasambara be mihitsy zany hoe manana namana ary rivotra iainana ivelan'ny fianakaviany zany mety analany mahirery anao ny namanao mety ilazanao ny tsembaratelonao mety anaborahanao ny amin'ny zavatra zay tsy tokony fantatry ny olona anome anao fomba fijery hafa ihany koa nefa tokony ho jerena tsara reo olona zay ifaneraserahanao reo satria manana hery miasa mangina lehibe aminao izy reny na tsara na mety animbanao ihany koa manimba ve reo namako zay mifanontaniana tokony hipetraka mampieritreritra zany ary tokony fanontaniana apetraka mandrakariva ka raha namana ampanalavitra anao na mahatonga anao hiataka amin'Andriamanitra ny fiarana amin'izy ireo dia aoka hitandrina tsara ny amin'izany toe-javatra zany mahafaly avy eny mitantara amin'ny olona anankiray zay olon-dehibe mety ny ray aman-dreny koa mety ny pasteur io mety olona lehibe zokiko afy io ny amin'ny toetra zay ataon'ny namako a ny amin'ny tokony fiarahana aminy vao manomboka ahoana ny toetra tokony iarahana mila mandray fanapahan-kevitra ianao inona ny fanapahan-kevitra ny amin'ny tokony ho raisina ny amin'ny raisina sasatsasany ny amin'ny zavatra mety anaraka atsika mandritra ny fiainatsika mety anana vokany mavesatra ny safidy ratsy ary ny ray indray a de tsy mpanolotsaina lafatra ny namana tandremo tsara mety hitarika atsika tsy ahay anao an'le safidiny amin'ny tombontsoa misokatra tsara eo anoloantsika ny namatsika mety hitarika atsika misintona atsika hitambotsitra izy ireo ka tsy mety mahasoa ny amin'ny zavatra zay tokony ho atao azotsika atao manatona an'ireo olona lehibe mifampidinika ny amin'ny mba halalana ny hevitra izy ireo a ny amin'ny toe-javatra tokony tahaka an'izany ary indrindrandrindra ny mihaino tsara ny fiain'ny fieritreretana satria Andriamanitra de mampisy feo mibitsibitsika mandrakariva ao am-pontsika ao an-tsaintsika ao anatin'ny eritreritsika mandrakariva miteny ao am-pontsika Andriamanitra indraindray de miteny mafy antsika izy rehefa avy nanao zavatra ratsy tsika tebiteby matahotra ny amin'ny zavatra zay tokony ny fiainona azy a de miaro azy tsy angina mandrakizay rehefa miaino ny feon'Andriamanitra ianao de tsy mangina ny amin'ny momba ny fiainanao tsony a tiantsika ny eo Andriamanitra io e ka fotoana manahoana ary ny laninao miaraka amin'ilay namanao tsy misy zavatra tsara ohatra ny fotoana ny Amerikanina de milaza an'io hoe ny fotoana de volamena ary ny vola ozy a dia io koa vola ny fotoana kanefa tsy azo atao ny manonitra ny fotoana lany satria ny fotoana lany anaovana izany de fotoana very mety tsy azo atao tsony ny manonitra an'izany ao anatin'ny fiainanao any ariana rehetra any ka raha misy namanao mandany be ny fotoananao rehetra ohatra olona anao baccalauréat anao a taritiny amin'ny zavatra maro tsy ahafahanao manao révision na manao devoir sy ny maro isan-karazany tandremo fa namana tsy mahasoa mety laniny amin'ny fotoana mandehandeha mivezivezy ianao a tarafidina mampitebiteby an'ireo ray aman-dreninao ao anatin'ny tokantranonao tandremo fa tsy namana tsara izany namana izany ireo namanareo koa indraindray mitarika anao any amin'ny filany ratsy a ka aoka hieritreritra tsara ny amin'izay zavatra tokony atao manaova ny toe-javatra rehetra ho fanararaotra anaovana ny tsara tovolahy kely 12 taona i Elihu Birit no maty ny ray aman-dreniny rehefa maty le ray aman-dreniny a tsy mba nanana mpiatsony zany zao Birit de inona ny zavatra nataony mitady asa izy de nahita asa tany amin'ny toerana anankiray izy ary ny asa nataony a de ny misintona rojo vy anankiray mba hatonga satria tany amin'ny toerana fanaovana fanefena no toerana zay nisy azy ka fisintomana ny rojo vy kely anankiray de mahatonga an'le toerana anankiray mety hisokatra de ino no mitsoka an'le afo a mampirehatra an'le afo rehefa tao anatin'izany asa izany anefa i Birit de natsapa izy hoe kay rehefa miasa ato a de ny tanako anankiray ihany no miasa misintona n'lay rojo vy fa tsy ny tanany anankiroa no miara misintona an'iny fa ny tanany anankiray nanomboka teo nanomboka nandray fanapahan-kevitra Birit hoe hianatra teny vahiny a de nividy karazam-boky maromaro izy
12 taona Biry teto tadidio tsara fa teo amin'ny 20 taonany de nahay teny vahiny 20 izy ary tsy nahagaga fa tia tovolahy kely zay noeritreretina ho olona tsy manana ny maizy azy lasa mpampianatra teny vahiny tany amin'ny université anankiray rehefa nanao fanadinana maromaro ka tafita tamin'ny fanadinana zay nataony. Mila mandinika tsara tsika mandray fanapahan-kevitra ny amin'ireny namantsika sy ny toe-javatra maro zay ataontsika. Mikolokolo ny finiavana, kolokolo ny sitrapo. Mifandray akaiky ny sitrapo sy ny fahombiazana. Fehezina ny sitrapo teraka fahombiazana. Le fehezina nefa tsy hoe fehezina de sitrapoko te hianatra, aleo fehezina aleo azany mba tsy mianatra fa mifehy ny sitrapo. Fehezina ny sitrapo fa zay rehetra mahasoa atao zay atomomba anazy. Ny tanora rehetra zay mitombo ara-dalàna de te hitombo amin'ny fiainany ka mila finiavana nefa zany rehetra zany. Mila finiavana ka ny finiavana de miankina amin'ny toe-javatra telo. Ny fahasalamanao eo amin'ny lafiny ara-batana, de lafiny ara-tsaina ary ny lafiny ara-pahaizana. Mila salama amin'ireo toe-javatra anankitelo reo ianao. Tsy avy amin'ny hery ara-batana fotsiny anefa ny finiavana fa avy amin'ny fahazavan'ny tanjona zay kendrentsika ihany koa. Tsy le hoe ny hery ara-batana fotsiny matanjaka zany salama ara-batana, salama ara-tsaina, salama eo amin'ny lafiny ara-pahaizana. Tsy zay fotsiny fa fehezin'ilay tanjona zay kendrentsika ao anatin'ny finiavana. Ny finiavana dia ny fahaizana mifantoka sy mifehy ny tena. Ny vatana ny fitaovana voalohany ahafahana mampiroborobo ny finiavana. Be deaibe ny finiavana zay tokony ho ataontsika. Be deaibe ny fanapahan-kevitra zay tokony ho ataontsika. Ohatra, borosy nify, manasa tanana, mijoro mahitsy tsara, matory amin'ny ora voatoandro, tsy misakafo be loatra, indrindra fa mifady ny zava-pisotro misy alcool na ny zava-mahadomelona ary ny paraky zay manafoana ny finiavana ananatsika. Mahadomelona n'le finiavana zay ananatsika. Ny fampivelarana ny finiavana de avy amin'ny fananana vina mazava momba ny fiainana sy ny safidy. Ny safidy, ny mpanao fanatanjahantena ianao ohatra. Mila fifehezan-teny zany raha te ho champion ianao. Fa tsy misy an'izany hoe anao fanatanjahantena ianao temba ho tonga ohatran'ry Mohamed Salah na ry Sadio Mané angamba ny tovolahy kely anankiray. Mila finiavana zany. Mila entraînement, mila fifehezan-tena, mila manaraka ny torohevitry ny olona zay manomana sy mikarakara anao fa tsy ianao no manao be loso ny be mokondoha. Te hanala baccalauréat anao, tsy tokony isy anelingelina anao mihitsy ny amin'izany tanjonao zay apetraka ao zany. Tsy azonao atao mihitsy ny varim-barina. Tsy azonao atao ny mipetrapetraka fa tahaka an'le korsany bitro sy ny sokatra io. Vao varindrina eo ianao, mieritreritra ny bitro fa matanjaka izy, mery miazakazaka. De izay andehana aloha anao raha sokatra fa ho hitako eo ihany de azoko de nitsotsotra izy nihinana karoty de natorotorotra amin'ny sisin-dalana. Reniko ateo le sokatra nefa lasa ihany nandeha. Jaiko tsy moramora. Tonga soma tsara le sokatra, le bitro zay voataitra. Azon'le sokatra ny loka sy ny toe-javatra rehetra. Nanome fomba fiteny ary sy foto-kevitra anaky-efatra ny filôzôfy anglisy anankiray William James. Akantsika torohevitra reo, zavatra anaky-efatra reo. Ny voalohany de mandrosoa amin'ny lalina miaraka amin'ny fanapahan-kevitra tsy azo ozongozonina. Mandroso amin'ny lalina miaraka amin'ny fanapahan-kevitra tsy azo ozongozonina. Dikan'izany, mandraisa fanapahan-kevitra kely maromaro de tanterao zany. Ohatra, nandray fanapahan-kevitra ianao, naka fanapahan-kevitra zany amaky 9 ray eo amin'ny baiboly isan'andro, ohatra. Na mifoha amin'ny ora mahazatra, ohatra. Ka nareraka ianao na tsy, de tsy maintsy hoenjehana zany fotoana zany. Mety nandray fanapahan-kevitra ianao, mety efa nifoky ianao ohatra, ny sotro, ny goka. De nandray fanapahan-kevitra ianao hiala amin'ireo toetra ratsy reo. De izao, tanterao ary ataovy zay atanteraka azy.
ny mpanao fanatanjahantena iray arak'le nylazaina taria de manaja mihitsy ny lalàna ara-tsakafo napetrany ka tsy afaka manantena ny andresy amin'ny azakazaka atao izy a raha tsy manatanteraka an'izany tsika rehetra koa nefa lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina izy iny de ahoana ozy izy ny mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra de loka anankiray ihany nefa ny azo fa itsika tokony ahony tena ihany koa fa ny antsika zay mifaninana miazakazaka rehetra ka mahony tena de andray ny satroboninahitra fiainana azonao ataony manomboka ary amin'ny zavatra kely mifidiana mba tsy hanao zavatra zay fantatrao fa ratsy amin'ny tenanao tandremo aza manao zavatra aza misafidy zavatra zay eritreretana fa animba no avinao a sy ny tenanao ratsy ane reo namana mitaona mba mifokafoka kely lesy a zany mba hitiavan'ny vehivavy ohatra angamba zay ny azahoana filinina rehefa mianatra lera rehefa manao jeu lesy le mifokafoka sy misotrosotro kely miakatra mihitsy ny filinina sy ny zavatra maro sakaraha tandremo raha zavatra mety hitondranao any amin'ny ratsy aza mandray fanapahan-kevitra any amin'izany faharoa aza matsiaro mijaly mihitsy raha misy maningana kely ndraindray amin'le fanapahan-kevitra raisinao a mety lavo ianao tsapanao fa tsy ho vitanao ny azona an'le fanapahan-kevitra de fery ao anatin'ny fotoana aloha izany ohatra ao anatin'ny ray volana am'ty volana ity de izao ifo isaky ny amin'ny enin'ora maraina isan'andro irere amin'ny fahombiazanao anao rehefa tapitra le ray volana de afaka mety ampitombo toizako ray volana indray io ary lasa fiainanao rehefa ao arina fahatelo ampanaovy fanazarantena tsotra zao fotsiny ny tenanao amin'ny famerenana azy sy amin'ny famerana azy tsy hanao ny zavatra tiany ferana mihitsy zany le tenanao tsy hanao an'izay zavatra tiany eo ny tena zava-dehibe te hihinana mafy mofo mamy anankiray ianao kanefa tsy mahasoa anao de izao manapa-hevitra tsy hihinana mafy zany a sarotro zany a fa ny tena tsotra indrindra raha hitanao eo le mofo de mela eo raha hitanao le fakapana aza mijanona eo aza milalao an'io mela eo nisy ny teny hoe mahatohitra ny zavatra rehetra aho afa-tsy ny fakapana ihany ka aoka re mba hatotra noho ny fitiavana azo fandresena ny tanorantsika rehetra toero ny zavatra ratsy rehetra mela ao anatin'ny fandrika rehetra aza mipetraka ao ary ny farany fahaefatra iaina isan'andro ny maha-kristianina anareo noho izany de milaza mandrakariva ny zavatra marina zay ny voalohany any anao mety manao ny toetra ratsy ny zavatra tsy mety zay ataonao tonga ato amin'ny ray aman-dreny ny zavatra tsy hafa ny lazainao tara nanao devoara kely sy nandehanao anefa nanao zavatra tsy nanjary tany ambadika tany milaza marina mandrakariva faharoa mahatoky amin'ny zavatra rehetra rehefa nametran'ny ray aman-dreny na ny zoky andraikitra ianao de mahatoky ny amin'ny zavatra rehetra fahatelo manaova asa soa aman'olona indray mandeha isan'andro ty zao ny zavatra mafy aoka angataka famelan-keloka amin'ny fahadisoana zay nataonao manao asa soa mangataka famelan-keloka zay koa zany takina eo amintsika isan'andro araka ny hitanao de miankina amin'ny safidy manandanja ny fiainana manandanja ny safidy ary miankina am'izay ny amin'ny fiainanao ho avy rehetra ratsy ny safidinao ratsy ny fiainanao tsara ny safidy natao a ahita fahombiazana ianao mba hafana miainao anatin'ny fivelarana de tena ilaina ny mijoro tsy azo ozongozonina amin'ny safidy zay ataony ny tenanao aokary ny tanora rehetra anana safidy tsara manomboka androany a fidio ny namana zay arahana fa raha namana hitondranao any amin'ny fahampitena de aleo mandray fanapahan-kevitra mandray safidy tsara deniny eo am-piandohana raha vao zavatra mitady anapotika anao ielao ilaozy aoka ne ny tanora rehetra mba hitombo amin'ny fahatsarana mandrakariva ka andray ny safidiny tsy azo ozongozonina na inona ny toejavatra mitranga iara ivavaka tsika tompoko ray masina ny an-danitro misaotra sy mideranao izahay mamindra fo mamela eloka
ny zavatra rehetra zay natao teto voninahitrao ianao no ihany reo tanorana ihany koa omeo fahendrena izy ireo omeo fifaliana ary andray ny safidy tsara zay eo amin'ny fiainana ka hita fahombiazana eto amin'ity fiainana eto an-tany ity ary indrindrandrindra ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo tonononay ny vavaka ary angatanay nonony amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tokantrano soa anjakany vavaka tokantrano soa fafitino ravaka tsofirano reriray mba iray mandrakizay iarady odory ny hiova sanatry